Izy ny fanatsarana ny satamfe ny Banque Foibe ny Madagascar izany no natao ny Marisy ny fahaleovantenina bebe kokoa ao anatin'izay. Tokony hisaraka mazava tsara ohatra ny volan'ny fanjakana sy ny volan'ny Banque Foibe. Fanazavana. Naira Matou Antoinette Saye izay taleny départementany africanitaire mbola iraisam-pirenena na ny FMI na ny gouverneuran'ny Banque Foibe ny Madagascar dia samy nanamafy omaly fa ahafahana miantoka ny fahaleovantena bebe kokoa an'izany Banque Foibe izany ny fanovana ny satamfe azy. Efa vita moa ankehitriny ny volavolan-dalàna mikasika izany. Tena tiana lazainao anatin'io izany dia hoe tokony efa misoratra mazava ao ny fomba fisarahana ny volam-panjakana sy ny Banque Foibe. Izany tsy milaza hoe tsy nisy zany teo anoloana, efa voasoratra tao anatin'ilay statut zay teo anoloana fa fanomezana précision zany amin'ny fomba ampiarana an'izay indépendance zay eo amin'ny lafiny ohatra hoe avance statutaire zany fatarareo fa mahazo vola avy any amin'ny Banque Foibe ny fanjakana rehefa ilainy zany. Hita ihany koa zany amin'ny lafiny indépendance rehefa hijery ianao amin'ny fomba fitantanana any amin'ny gouvernance zany dia faritana mazava ihany koa zany hoe ohatry ny ahoana ny fomba fitantanana mba ahaleotena bebe koa ny Banque Foibe fa tsy ankina amin'ny mpitondra politika ohatra na rafitra ekonomika hafa ohatra fa tsy maintsy sarahana tsara mazava izy ireo. Ary ny fahatelo farany amin'ny resaka indépendance dia ny fahafahan'ny Banque Foibe maka an'izay décision fanapahan-kevitra heveriny fa mahatsara ny lafiny politique monétaire sy ny fitantanana ny politique de change ka ahatsara atomombana an'ireo agrégat macroéconomique atsika. Raha ny lalàna mifehy ny banky amin'izao dia 12 isanjato ny fidiram-bola na avance statutaire no afaka omena. Izany izy io mba hoahena tsikelikely zany fa tsy hoe hoajany indray mandeha akory sanatria fa andeha tsikelikely tsika satria raha tena efa mba mipetraka tsara ny fidiram-bolam-panjakana dia tokony farafahabetsany any amin'ny 5 isanjato no tokony ilain'ny mpitondram-panjakana ao amin'ny Banque Centrale. Azadiny fa ny antony ilana avance statutaire dia resaka gestion trésorerie rehefa misy fotoana kely iny zany hoe sahirana izy dia ohatrany amin'ny banque rehetrarehetra ihany fa misy coup de main zany azony ataon'ny Banque Foibe hatrezikon'izay. Ny antony ilanany avance statutaire moa dia resaka fitantanana ny toe-bola na gestion de trésorerie. Rehefa misy fotoana ka sahirana ny fanjakana dia ohatrany amin'ny banque rehetra ihany misy ny fanampiana afaka ataon'ny Banque Foibe amin'izay fotoana izay.